Raha ny momba ny tontolon'ny fambolena kosa no asiantsika teny ampy ary mifanaraka amin'ny fambolem-bary ny rotsakorana tamin'ny tsy taom-pamokarana ity raha oharina tamin'ny taona lasa. Antenaina araka izany fa isy fiantraikany eo amin'ny fitombon'ny vokatra ny fahabetsahan'ny rotsakorana araka ny nambarany avy eo anivon'ny PADR na ny plan d'action pour le développement rural. Vinavinaina fa hisy fiakarana ny vokabary amin'ity taona ity araka ny nambarana avy eo amin'ny PADR. Ampy ho amin'ny fambolem-bary hatreto ny rotsakorana izay nisy teto amintsika nandritra izay fotoana izay. Mahakasika ilay tetikasa fitadiavana foto-tsakafo hafa amin'ny alalan'ny fikarakarana ireo sakafo hafa atao mba ho solon'ny vary dia efa misy ny andrana atao anisan'izany ny teto amin'ny faritra Analamanga. Raha ny fomba fijerinay alohany raha mihoatra ny tamin'ny taona 2024 dia tsaratsara kokoa ny vokabary amin'ity taona ity raha mihoatra ny taona 2023 zany satria raha mijeritsika raha mihoatra ny tamin'ny taona teo aloha zany dia tsisy orana mihitsy fa tamin'ity zany tena hita hoe misy orana marina fotrany hoe misy lisy dia tsy misy fa tsara aloha zany tsara kokoa zany vokabary amin'ity raha mihoatra ny tamin'ny taona ny zavatra tsy azo hoe tena hoe zany tena hoe afaka tena ho tenenina hoe tena ho tsara dia zao tsy fantatra indray izay ho fandeha resaka cyclone eo amin'ny resaka grande saison zany aloha tena teneniko amin'izay raha ohatra zany hoe misy cyclone be eo dia mety le vary maniry amin'izao ohatra ho simba dia any zany tena mbola tsy afaka hijerena hoe manao fa raha ny fandehany amin'izao aloha zany dia tsaratsara kokoa raha mihoatra amin'izao fotoana izao koa zany efa nahazo vola ministère-ny agriculture zareo moa zany nanambaran'izay dia mona valala foto-tsakafo izay tsy afaka misaraka amin'ny malagasy ny vary tsy ampy anefa amin'ny famokarana eto amintsika izany hoe tsy mahaseka amin'ny vilan'ny mponina manoloana izany dia efa nisy ireo ezaka natao mba hanatsarana ny famokarana ary teo ihany koa ny tetikasa samihafa toy ny fanatsara ireo karazana sakafo mba hahasolon'ny vary toy ireo efa andrana izay natao anisan'ny tanjona amin'izany mba hahafahana mameno resaka ara-tsakafo eto amintsika ka tsy hisian'ny misary.